raika amin'ny valopolo amin'ny telonjato ny andiniteny voalohany no manantsika ao amin'ny fiderana. Manasanao ankehitriny anokatra ny baibolinao ao amin'ny filazantsarany Lioka toko fahadimy. Lioka toko fahadimy ny andiny fahaenina amby telopolo. Misy zao teny izao ny anaran'i Jesosy. Ary izy nanao fanoharana tamin'ny mponana hoe tsy misy olona mandritra lamba vaovao analany tabadamba atapina ny lamba toto. Fa raha izany dia manatritra ny vaovao izy ary ilay tabadamba nalaina tamin'ny vaovao dia tsy hifanaraka amin'ny toto. Amen. Ny lamba tota resahan'ny eto iavana dia ny fivavahana Jiosy izay efa nisy talohan'ny kristianisma. Fivavahana feno lalàna, feno fadifady sy fombafomba. Ny lamba vaovao indray kosa dia ny fivavahana kristiana izay miompana amin'ny zava-panahy sy ny fitiavana ary ny fahafahana manao safidy. Arak'izany dia fivavahana roa samihafa tanteraka ireo ary tsy afa-miaraka. Ho atsarovy ary ho antsika kristiana fifanohany vaoziny Jesosy ny fototra iorenana fanamarinana antsika eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy miankina ny fankatoavana lalana intsony fa ny finoan'i Jesosy Kristy irery. Tsy ambara lalana intsony isika fa olon'afaka manompo amin'ny fitiavana. Vavaka isika. Jesosy Kristy tompo ndre tombo lanitera sy mankalaza ny Nazaray, ilay tombo be fitiavana nanotra ny ainy amin'izao tontolo izao. Fa nohavozonao tokoa ny zavatra rehetra ka novonjenao afaka tamin'ny ziogany lalàna ny zanak'olombelona. Fantatrao mantsy fa raha ny fankatoavana ny lalàna no hanamarinana ny olona dia tsy hisy olona ho voavonjina dia iray akory aza. Ka dia movano tanteraka izany ka tonga ny finoananao Jesosy Kristy irery ihany no hanamarinana ny olona fa tsy ny asa tsara vita na ny fankatoavana ny dia mangalala. Tompo mangataka aminao izay ankehitriny mba omenao foa tena hoe manaiky ho avoziny izany tenao izany. Taloha izay mba tsy hamita tena fa androako ilay iseritreritra aminay fa ny fankatoavana ny lalàna tokoa no amonjena. Fa indreny lehibe ny fitiavanao sy ny fahasoavanao Jesosy fa omenao maimaim-pona ho an'izay rehetra manaiky anao posy fampon'izany famonjena izany. Ary ny famonjena tolotra ao anay no mampirisika ny anao asa tsara sy hanompanao amin'ny fitiavana sy ny safidy-po. Jesosy Kristy tompo tsy misy afa-tsy anao ihany tokoa ny lalana ankanesana amin'izay.
raika ambinipolo ka ny andiny fahaefatra dia misy teny izao mianaran'i Jesosy. Ho atsangana ny fahalavatra ny fahabolana ary amboarina ny fahalavatra ny fahiny dia ho avaozina indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa hely. Amen. Izany teny izany dia teny fampanantenana sy nentina nampahirezina ny zanak'Israely fony izy mivelona tamin'ny fahababoana. Fa marina ao antsika koa izany teny izany satria tonga dia tian-tany tokoa Jesosy hitondra vaovao mahafaly ho an'ny olombelona rehetra, hitondra fanafahana ho an'izay voageza, hitondra fanasitranana ho an'izay marary, hitondra fampahirezana ho an'izay reraka-po, hitondra fampiolonana ho amin'ny malahelo ary anangana indray izay rehetra efa rava ary manana anjara amin'izany. Isika rehetra izay manaiky an'i Jesosy tovo sy mpamonjy koa ninina endrika fahoriana, ninina endrika faharavana ny fiainana andro amaraina dia aza misarasara ny tongazany amin'i Jesosy minoa azy, matoky azy fa tena hainy manavao sy manovina indray fiainana farak'isika. Jesosy marana mbola ampizany hatrany fiderananao satria fatratra ny fitiavanao. Tsara nefa tsy tianao ny toeranay anaty fahoriana sy ny famonjam-po ka tonga dia tian-tany ianao mitondra fahanafana ho an'izay voageza, mitondra fanasitranana ho an'izay torotoro, mitondra fampiolonana ho an'ny malahelo, hitondra fampahirezana ho an'izay reraka-po. Miteranao izay Jesosy fa tsara ny asanao. Tompo malalo ny mombanay rehetra tonga eto amin'izao toerana ty amin'izao fotoana izao dia tsisy ny afinanao. Ianao malala sy mahita izay faharavana rehetra misy eo amin'ny fiainanay, na ny ara-panahy, na ny ara-batana, na ny ara-tsaina, na ny ara-moraly, na ny ara-materialy, na ny ara-pifandraisana. Ary eo an-tananao ny hery hanarenana sy hanavaozana izay rehetra ny ravahany fahavalo. Koa ampanatony ianao ara-fonany ankehitriny ary ampianary izay mba tena hay ametraka maro ny fiainanay eo am-pelam-tanana. Noloanay fo misy matoky fa hiasa amin'ny fiainanay ianao ka handray an-tanana ny fanarenana izay rehetra lava, na ny mahakasika amin'ny fiainanay manokana izany, na mahakasika amin'ny fiainan'ny fiangonana, na mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny izy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanafito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany. Amen. Anio alahady fa 9 oktobra 2020, alahady fa 9 manaraka ny Trinité ary natokany fitandremana sy fitiavana
hitondranam-bavaka ny mpitandrina ray aman-dreny sy ny ankohonany, hibanjinana aloha hevitra hoe ny havao ao amin'ny tompo ny mpino. Ny liturjia amin'ny endry voalohany no anatanterantsika ny fanompovavahana. Ho fisaorana sy fideganan'Andriamanitra dia hiarahantsika mamaky ny salamo efa voalahatra. Amin'ny anaran'ny Tompo, mihira firamba-bao ho an'i Jehova fa efa nanao fahagagana izy, ny tany anakavanana sy ny sandranomasina navy tany famonjeny. Jehova efa nampahafantatra ny famonjeny teo masin'ny jentilisany na nehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famondram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny zanany Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamanitra antsika ny vanon-tany rehetra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra tompo sy pahary anay o, miteranao izahay noho ny soa rehetra nomenao anay, dia noho ny hamaroan'ny asanao tampaindrena ho anay izay ivelomanay isan'andro. Misaotra sy miteranao izahay fa fitiavana anay izany, ka mbola namondranao fo izahay. Nitaonao izahay ka voataona ary nomenao izao andro an'izao iaranay ankalaza ny anaranao sy hitondranam-bavaka ny mpitandrina sy ny ankonany eto amin'izao fitandremana izao. Tanterao sy hamarina eto ary Tompo, ny teninao amin'ny fanatrenan'ny olona mivory amin'ny anaranao. Mangataka ny iasan'ny fanahinao amin'ny isam-batan'olona izahay mandritra izao fanompovavahana izao, mba tena iavao tokoa ao aminao izahay izay mino anao. Tario ary izahay Tompo,
ao amin'ny zavatra rehetra izay taonao eto mba hanana izany fiavoazana ao aminao zany ary anome voninahitra ny anaranao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavao anay. Amen. Enoy amin'ny fanajana ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy mahamisy masirasira anareo fa avonivony Kristy Pasika ho antsika. Ka dia aoka isika anao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolompo sy faharatsiny fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovampo sy ny fahamarinana. Amen. Ry havana, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa anatona ny Tompo hiaika ny fahotantsika ka anaraka ao am-pontsika izao tombavaka izao. Hivavaka isika. Ry Rainezany an-danitro, miondrika eto anatrehanao izahay. Vao avy nahare ny didinao masina izahay ka sady matahotra ny malahelo ary mangahy mafy ankehitriny. Manenjika anay ny fietseretanay noho ny nanomezanay alahelo anao sy nanaovanay izay mahatezitra anao amin'ny fiainanay isan'andro. Ny fakapanahy dia maro, toa tsara tarehy ka mahasarika ny sainay. Ny fonay koa te hivily ho any amin'ny ratsiraty eo kanefa misaotra anao izahay. Fa tsy namelanay miaraka amin'izay araka ny fahotanay ianao, fa mbola namelanay hibebaka aminao. Koa indreto izahay manantona anao, mitondra ny anaran'ny zanakao lahy itokana. Mandrafo aminay Tompo, taroa ny fonay ahaizanay mibebaka marina aminao, dia mamelà ny elokay ary aza-tsarovana intsony ny fahotanay. Mangataka aminao izahay ray masino, tantana izahay miara-mandeha aminao ka mba tena hiaovao ao aminao tokoa ny fiainanay. Ny ran'i Jesosy Kristy zanakao anie no hanadio anay ho afaka amin'ny ota rehetra avozo ny fanahinay. Ho fonena ny fanahinao masina ka izy anie no anetsika fatratra ny fonay, andavanay izay rehetra mety ota sy hitombonay amin'ny fahamasinana. Rirany mahero fonjeo izahay fa tsy mahay mamonjy tena. Tehirizo eo ampelantananao izahay fa tsy misy maharombaka ny eo an-tananao.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sanako mpamonjy anay mianohanay ry Andriamanitra fitiavana ka valiony bavakay. Amen. Riavana araiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana am-pitsanganana ny famelan-keloka omeny tompo antsika. Hoy ny tompo, koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Amen. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavelany elikareo noho ny anara-masina mideran'ny tompo. Ho antsika izay voavela heloka ry havana dia andeha ambaratsika mpabe maso ny finoantsika araka ny fanakempoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany aho fa nisy
Latatra amin'andritra, etika komandomanto Kristo, akany diny tsara dia sy maty. Iny fanamasina, manamasina manera ny tontolo. Fimbona ny manamasina, famelana kely, tsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora tsika ry havana, koa iara isangana ny tanora sy ny ankizy rehetra eto am-piangonana anao ny hira efa voalahatra. Vavaka isika sotranao zay Andriamanitro fa mbola omenao fotoana azahoany reto zanakay ankizy sy tanora mandray ny afatra avy aminao, koa mangataka aminao izay sokafo ny foa mampanainy izy ireo, aizany mandray zany teninao zany, ary indrindra koa miaina sy mizara izany amin'ny hafa. Dia mitenena ianao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa voninkaino ireto mpanomponao ireto. Amen. Petraka ianareo. Ny mofinaina izay voalahatra androany no angalantsika ny afatra. Inona moa ny mofinaina voalahatra androany ry ankizy tanora? Misy mamaky fa misy ihany koa ny tsy mamaky, fa izao tsika dia entanina maky mofinaina isan'andro isan'andro. Ny mofinaina voalahatra amin'ity an'ity Isaia toko 2:25 fa efatra ka hatramin'ny fa ndraisitsika dia ny 14 ihany. Ndeara irahan'ny tanora ny ankizy mamaky izany Isaia toko 2:20 ny 14 zany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe Isaia, ny hevitra zany Isaia zany dia hoe Andriamanitra no mpamonjy. Zany Isaia zany no rankizy ry tanora dia misy toko 420, ary ao anatin'izany toko 420 zany dia mizara 3 mazava tsara. Mila ianarana tsy enjery zany. Ny fizarana voalohany dia ny toko voalohany ka hatramin'ny 730, ny fizarana faharoa ny toko 70 ka hatramin'ny 550, ary ny toko fahatelo ny fizarana fahatelo dia ny 550 ka hatramin'ny 420. Ka tia andin-tsoratra masiny tia dia ao amin'ilaytsika hoe fizarana fahatelo. Inona ny zavatra anseho tamin'izany vanim-potoana zany? Ny zavatra anseho tamin'izany vanim-potoana zany dia babo tany Babilôna ny Jiosy. Babilôna dia Iraka ankehitriny. Nafahan'Andriamanitra izy ireo tamin'ny alalan'ny mpanjaka iza moa ny anarany? Kirosy, tena misy mahay. Mpanjaka persianina, zany persianina zany na le persa indray dia le Iran amin'izao fotoana izao dia tafaverina ry zareo rehefa babo, rehefa tafaverina tamin'ny jody izy totika ny tanàna, lao ny tanàna, kivy ry zareo
ary dia nisy ara-neritreritra hoe tsy eleve miverina indray amin'ny babilôna. Eo Andriamanitra mahampamonjy azy ny miditra an-tsehatra. Ary eto amin'ity Isaia toko faraky ambinipolo ty rakizy eo amin'io andinin'ny faefatra io dia ilazanany amin'ny Jesoa. Jesoa ilay mpanavitra, i Jesoa ilay voaositra, i Jesoa ilay mitondra fanavaozana ho an'ny olona rehetra. Tsika ankizy sy ny tanora tena mila avaoziny Jesoa amin'ny toetrantsika isan'andro io, tsika kamo io, tsika mamaly valy ray aman-dreny io, tsika tsy manao raharaha io, tsika rehefa mirava amin'ny folo am'roambe folo foana voamody. Mila avaoziny Jesosy Kristy. Avaozany Jesosy Kristy zany maimaim-pony. Ka Jesosy rehefa manavao, avaoziny saina, avaoziny vatana, ary avaoziny ny fanahy. Zany hoe olona tena miaina amin'ny fiainana vaovao, ary zany ny takiny amin'ny ankizy sy ny tanora. Hiala amin'ilay fahotana, hiala amin'ilay zava-dratsy na zatra, fa miditra kosa amin'ny fiainana vaovao. Ary ny ankizy sy ny tanora manaiky avaozan'Andriamanitra nge dia mahita fifaliany, mahita fandriam-pahalemany, mahita fiadanany. Fa raha vao tsy manaiky avaoziny Jesoa, fahoriana lalina, zava-manahirana no miatra amintsika. Iran-kizy sy ry tanora, efa tonga Jesoa anavao ny fiainantsika, manala ny aizina rehetra, mitondra ny hazavana, manaisitra ny ota rehetra, mitondra ho amin'ny fahafahana. Tengany tena ndray an'i Jesoa tokoa sika, anao zava-dehibe an'izany Jesoa zany, anahaka ny toetran'i Jesoa. Inona moa ny toetran'i Jesoa? Jesoa masina. Inona hoe ny toetran'i Jesoa? Jesoa masina, Jesoa madio, Jesoa marina. Zay ilay takina amintsika rehefa manana n'izany toetra zanytsika, dia ao anatin'ny fanavaozana tanteraka. Koa fean'izany rakizy, ry tanora, andeha hojerentsika ny hira laharana fa720 sy efajato. La hira laharana 720 sy efajato. Hita ve rakizy sy ry tanora? Hita sa tsy te? Dia andeha vakitsika 720 sy efajato, 720 efanavaozana izay mahagaga tokoa. 487 720 sy efajato, ny andininy voalohany sy ny faharoa, ho fehan'izay rehetra izay ndeha eo vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Voaova mihitsy zao, eny ny fahotako izay nahafo sasany Kristy. Hivavaka isika. Misotranao zay Jesosy, f'Andriamanitra manavao ny fiainanay ianao, manavao ny fiainan'ny ankizy sy ny tanora. Ny angatanay aminao dia ny atonga ireo ankizy tanora ireo hoeo aminao, hanaraka ny sitraponao, ary indrindra azoto hivavaka, hamaky ny soratra masina, hifandray tsara aminao isan'andro isan'andro. Dia ampaherezo ary izy ireo Tompo, ananan'izany fiavaozany zany, ka hita fifaliana eo amin'ny fiainany andavanandro.
dia amin'ny anaranao jesosy kristy ilay tia amin'ny ankizy tiany tanora no anaovanay sangatanay zany vavaka izany amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalany Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao zay Tompo raha tonga amin'izao fotoana andrenesana ny teninao, andraisana ny afatra avy aminao. Mangataka ny fananao masiny zay Andriamanitra rainay mba hiasa mahery aty anatinay tsirairay avy, na ho an'ny mpamaky teny, na ho an'ny mpondra ny afatrao, fa indrindra ny vahoakanao izay andre ny teninao. Dia mba ho avaozinao zay fanahy masinao hitombonay amin'ny fanarananao Jesosy Kristy tomponay, fa indrindra Tompo hitombonay amin'ny fanahafananao Jesosy Kristy, na amin'ny toe-po na amin'ny toe-panahanay tsirairay avy. Dia mitenena ary Tompo fa voninky aino anao izay mpanomponao, fanahy masino nombanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no angatanay sy anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra ray io, amen. Iaraka maky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'i Isaia toko fa 1:20, andininy 4 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo, koa atsangana ny efa rava atry ny fony fahagola, ary amboarina ny efa lao hatramin'ny 5. Dia ho avaozina indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ely, ary ny vahiny honina ao ka hiandry ny ondry amanosinareo, ary ny hafa firenena ho mpiasa tany sy ho mpamboatra tany-boaloboka ho anareo. Fa ianareo kosa no atao hoe mpisoron'i Jehova, mpanao fanompoam-pivavahana ao an'Andriamanitsika no ilazana anareo, ho lasanareo ny haren'ny firenena, ary andimby voninahitra azy ianareo. Ny enatrareo soloana avy roa eny, ary ny tondromaso soloana oby amin'ny anjara lovany, ary noho izany dia ahazo indroa eny ao amin'ny taniny izy, fifaliana mandrakizay no azy. Fa izaho Jehova dia tia rariny, halako ny fandrombahana amin'ny faharatsiana, omeko ny valinasany amin'ny fahamarinana izy, ary fanekena mandrakizay no ataoko aminy. Ny taranany ho fantatra any amin'ny jentilisy, ary ny teniterany any amin'ny firenena. Izay rehetra mahita azy dia afantatra azy
ho taranaka no tahiny Jehova. ho toizantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny falekena vaovao filazantsara araka ny lioka toko 5 andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:30 ary ho faranantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny epistilo an'ny Kolosianina toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'ny tompo. Ary hoy izy ireo taminy, ny mpianatry Jaona mifady anina matetika sy mivavaka, ary ny an'ny fariseo koa mba tahaka izany ihany, fa ny anao kosa mihinana sy misotro ihany. Ary hoy Jesosy taminy, mahay mampifady ny havan'ny mpapakatra va ianareo raha mbola ao amin'ny any ny mpapakatra? Fa ho avy ny andro, ary rehefa voaisitra ny mpapakatra hiala aminy, dia amin'izany andro izany vao hifady izy. Ary izy nanao fanoharana taminy koa nanao hoe tsy misy olona mandritra lamba vaovao analany tapa-damba hatapina ny lamba tota, fa raha izany dia mahatritra ny vaovao izy, ary ilay tapa-damba nalaina tamin'ny vaovao dia tsy hifanaraka amin'ny tonta. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao no anaty siny hoditra tonta, fa raha izany ny divay vaovao mahatritra ny siny hoditra ka horaraka ny divay, sady ho simba foana ny siny hoditra. Fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao anaty siny hoditra vaovao. Tsy misy olona rehefa misotro ny divay ela no maniry ny vaovao, fa hoy izy, ny ela no tsara. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny fahasoavan'Andriamanitra, ary Timoty rahalahy mamangy ny olo-masina ny Kolosia, dia ny rahalahy mahatoky ao amin'ny Kristy ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izahay amin'ny fangatahany mandrakariva ho anareo, rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olo-masina rehetra noho ny fanantenana izay tehirizina ao an-danitra ho anareo, dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny tenin'ny fahamarinan'ny filazantsara izay efa amby ao aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny ao aminareo koa, hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina, tahaka ny efa renareo tamin'ny Epafra, mpanompo namanay sady malala, izay mpanompon'ny Kristy mahatoky anay, sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Amen. Amen.
ho an'izay malalan'andriamanitra sady voantsy ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny andro anio dia andro manatantara manandaza eto amin'ity fitandremana ity satria hitrotrotsika ambavaka ny ray aman-dreny mpitandrina miaraka amin'ny vadiny sy ny ankonany dia miaraba anareo natratra ity andro ity izay andro hitrotrona ambavaka indrindra ihany koa hanoanana amin'ny asa izay napetraky ny tompo aminareo. Soratra masina izay angalantsika ny afatra dia arak'izay hita ary fanovakina teo Kolosianina toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Kolosianina toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Paoly apôstôly tany ampigadrana tany Roma no manoratra ny taratasy eto. Teo anelanela ny taona 80 ka hatramin'ny 20 izy no nanoratra an'ity taratasy ity ho an'ny mponina tao Kolosi. Ity Kolosi ity dia i Turquie amin'izao iainantsika izao. Paoly miarahaba misaotra an'Andriamanitra mivavaka ihany koa ho an'ireto olona kristianina tao Kolosia ireto ary manafatrafatra ny amin'ny tokony iaina ny fiangonana, iaina ny mpitondra fivavahana. Afatra roa mazava ry havana no ambarany Paoly apôstôly amin'ity taratasy ity. Ny voalohany dia afatra ho an'ny fiangonana, afatra ho an'ny kristianina tao Kolosi. Hitantsika tsara zany eo amin'ny andininy faharoa mamangy ny olona masina any Kolosi dia ny rahalahy matoky ao amin'ny Kristy. Isika fiangonana zany lay ambara ankehitriny hoe rahalahy maninona matoky aiza ao amin'ny Kristy. Dia azavain'ny Paoly eto amin'ity ambany ity hoe fiangonana manao ahoana tokoa moa zany hoe fiangonana matoky ao amin'ny Kristy zany. Ary eto zany lay fiangonana ambany tsy itsony fa aiza eto sotro fitiavana fiangonana matoky an'i Kristy. Dia mahita tsara tsika ry havana afatra telo ngezabe ao anatin'izany hoe fiangonana matoky an'i Kristy zany. Voalohany ny fiangonana matoky an'i Kristy dia teneniny eto hoe fiangonana manana finoana Jesosy Kristy eo amin'ny andininy fahaefatra. Rehefa renay ny finoanareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Paoly zany mahafantatra tsara ny kristianina tany Kolosi rehefa nitantarainy Epafra, satria ity Epafra tia no kolokolo nitaiza na mpianatra ny fiangonana tao Kolosi. Fiangonana mahatoky an'i Kristy, voalohany fiangonana miaina amin'ny finoany Jesosy Kristy. Dia mety tonga saina angampitsika hoe fangangamo zay tsy efa mino, fa tenenina tokoa le mino fa tsy tena fantatry ny kristianina, tsy fantatry ny olona hoe iza ny nony, fa maninona izy ny mino. Fa rehefa jerena ny fiainan'ny kristianina dia toa mandeha araky ny sainy fa tsy mandeha araky ny finoany Kristy ny fiangonana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo mazava ny fotom-pinoan'ny fiangonana protestanta reformé izay tokony iainantsika ary tokony hitantaratra eo amin'ny fiainan'ny kristianina ankehitriny. Inona daholo moa zany fotom-pinoan'ny kristianina reformé zany?
soratra masina irery ihany, fahasoavana irery ihany, finoana irery ihany, ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Zany ilay fotom-ponoantsika zany a, ary mazava tsara fambarantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana, zany fotom-pinoana kristianina zany, mino an'Andriamanitra pahary izao tontolo izao, mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, mino ny fanamasina, mino ny famelan-keloka, mino ny fitsanganan'ny tena maty, ary mino ny fiainana mandrakizay. Zay zany le iainantsika, tsy atao amin'ny fotsiny zany fa tena hita taratra eo amin'ny fiainan'ny olona andavanandro, amin'ny fiteniny, amin'ny fiakanjony, amin'ny asa izay ataony, indrindra ny asa fanompoana izay tanterahany amin'ny alalan'ny finoana. Finoana dia rahana asa tsisy finoana maty, finoana tsisy asa maty. Ka isika dia ampianariny soratra masina, tena nao zava-dehibe an'izany finoana izy zany, finoanan'i Kristy. Fa tena zany tokoa ve ny ainana ankehitriny, to tsy manam-pinoana ny olona, miahiahy ny olona, ahoana ny fiainanay, ahoana ny hoavinay, ahoana ny hoaninay, ahoana ny sotroinay, ahoana ny tafianay, dia ahoana hoy Jesosy, ny jentilisa no mikatsaka izany fatratra. Fa inona ny tenenina? Fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, dia zany le finoana. Ary zany le finoana takina amin'ny kristianina, ary tokony anana ny kristianina hita taratra eo amin'ny fiainan'ny kristianina zany finoana any Kristy izany. Tsy izany ihany lay ambaran'ny Paoly apôstôly, tokony fiainan'ny fiangonana, teneniny eto hoe eo amin'ny andininy fahaefatra ihany, ahoana ozy izy? Rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra, fitiavana ny olona masina rehetra. Raha mijery ny dika teny frantsay tsika amin'ity le fitiavana teneniny ity, dia le hoe charité no ambarany eto, zany hoe inona? Fiantrana ny olona masina rehetra. Tena anjaran'ny fiangonana ny manatanteraka an'izany asa fiantrana ho an'ny olona masina izany. Raha tsy hijery tsika, hanamarinantsika an'izany ao amin'ny fanekena taloha, inona mpitondra fivavahana ao amin'ny fanekena taloha ny ilazany azy? Mpisorona, taranankiza le mpisorona, levita. Dia haitsika tsara ao amin'ny soratra masina ao fa ny levita dia tsy mba manana zara tany, fa inona ny mamelona azy? Ny fanatitra entin'ny mpino. Eto zany ilay fitiavana teneniny tena ao aminareo, ary ankehitriny zany nareo dia manatanteraka an'izany, miantra n'inona? Olona masina, manatanteraka ny asa fiantrano. Ary zany ny hita koa aty amin'ny fanekena vaovao hoe ny fivavahana marina dia ahoana ozy izy? Mijery ny mpitondra teny, ny malahelo. Ary zany le tanterahany ny fiangonana. Eto ariavana dia mamerina foy rehefa mametraka mpitandrina, voatsela monina mametraka mpitandrina dia manao fanekena ny fiangonana, ny mpitandrina eo anatrehan'Andriamanitra sy ny synôda paritany. Dia miteny ny fiangonana, fa fitiniko le teneniny fiangonana sady mamerina ao amin'ny liturjia fijekeheby zany, hoe
manaiky ny fanoavana ny mpitandrina satria ny mpitandrina dia iraka maninony solo tenany Kristy. dia misy soratra koa hoe manoana azy amin'izay rehetra ilainy. tokony tadidin'ny birao zany sy ny fiangonana dia any amin'ny farany misy hoe mivavaka ho azy isa mba hampandefaingana ny asan'ny fiangonana. zany adidin'ny fiangonana ampatsahivina ny fiangonana hoe tena mitrotro ambavaka tokoa ve ny mpitondra fivavahana ny mpitandrina rehefa mivavaka any trano any. asain'ny filohan'ny FJKM tsika vavaka isaky ny amfiry efa betsaka amin'ny manao fa mety efa kely sisany tsy manao. mbola vao nampatsahivy ny filohan'ny FJKM satria ny filohan'ny FJKM matany aminay tany omaly dia misy an'iny trakty iny vavaka atao manomboka ny alahady hatramin'ny asabotsy dia ampatsahivina hoe tokony hivavaka mandrakariva hitrotro ambavaka ary arakaraka ny natanterahana an'ireny vavaka ireny tena mamaly Andriamanitra. mila mitrotro ambavaka ny mpitandrina ny mpitondra fivavahana mba hampandefaingana ny asa n'Andriamanitra. zany ilay takiana amin'ny fiangonana. fa ny fanontaniana mipetraka tsaratsika amin'ny mamaly azy hoe tena manao tokoa ve fa matetika rehefa mivavaka vavaka ho an'ny tenany vavaka ho an'ny ankohonany zay ihany ny atao fa ny ankoatran'izay ohatrany tsita mba tsy tenenana hoe tsisy. fiangonana matoky an'i Kristy, fiangonana mino an'i Jesosy Kristy, fiangonana manatanteraka ny fiantrana amin'ny olona masina. ary ny fahatelo mbola tenenina eo ambany eo fiangonana manana fanantenana ny amin'ny filazantsara izay nitoriny Paoly apôstôly Repafra tao amin'ny Kolosi ary efa toriny amintsika koa ankehitriny. Izay ny teneniny tamin'izany vanim-potoana izany nefa araka ny teneniko teo hoe tamin'ny taona ovinany nanorotana azy tamin'ny 90 anelanelan'ny 90 ka hatramin'ny 290. raha tena nyain'ny filazantsara tokoa zany ny olona mandraka ankehitriny indrindra isika mivavaka isan'andro tsy isaky ny alahady ihany mivavaka. fa sasany mieritreritra hoe isan-kalahady ihany mivavaka faonao izy ny soratra masina mivavaka aza dikan'izany mivavaka foana manana fiainam-bavaka. olona manana fanantenana ao amin'Andriamanitra vokatry ny filazantsara zany koa ny takiana amin'ny fiangonana. tena manana fanantenana ve ny amin'ny fiainana mandrakizay ka raha nytanina ny sasany hoe ianao ve efa sura fa any an-danitra dia ahoana ozy izy tsy haiko a tsy haiko olona mety efa lasa na mbola tsy ho lasa kristianina ve tokony hiteneny zany. fa ny kristianina manana fanantenana fefa mandova ny fiainana mandrakizay. ary zany ny antony ivavahantsika io izay olona tsy manantena ny fiainana mandrakizay izy try ny manahirana ihany. fa ny kristianina tena manantena ny fiainana mandrakizay araka ny teneniko teo hoe le fotomponoantsika nino ny fitsanganany tena amaty tena iainantsika zany ary ananantsika fanantenany zany ka zany kristianina fiangonana zany fiangonana manana fanantenana fiangonana tsy kivikivy na dia misy aza ny zava manahirana maro isan-karazany tsy maintsy atrehana. Paoly apôstôly eto tena faly
ary zay mampatonga azy iteny hoe tena renay satria manao tatitra any amin'ny Paoly apôstôly Epafra hoe ny fiangonana tia Kôlôsia tena fiangonana matogy, tena fiangonana mino, tena fiangonana manatanteraka ny asa an'Andriamanitra, ny asa fiantrana ary fiangonana manana fanantenana. Dia tena voafery avany zany rehetrarehetra zany raha mamaky ny Korotianina voalohany 3:20 isika teneniny ao hoe fa ireto telo reto no mitoetra ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no ary zay le iaina ny kristianina, miaina amin'ny finoanan'ny Kristy, miaina amin'ny fitiavana ary manana fanantenana. Zay rehefa ty ambony ety moa zany mahita ny tarihanareo tsirairay dia indray zay sady torame any hoe ohatra ny tsy manana fanantenana mihitsy fa tena vizaka be daholo. Nefa efa menan'inona tenin'Andriamanitra, zany olona mandray ny tenin'Andriamanitra zany ke olona maninona faly hiteny miendriny eny hoe mirana satria mandray ny afatra, mandray fampaherezana, mandray ny tenin'Andriamanitra, manana fanantenana tsy kivy satria manana an' Jesosy Kristy efa nandresy. Izao tontolo izao kinona mampakivikivy antsika ao, mila faly mandrakariva. Ahoana hoy Paoly, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izao indray dia azaka izy kizitina fa mifalia, natapaka anjirona maninona korazy foana. Zany nge le izy, ary zany le fiainana kristianina takina amintsika. Ka raha itsika raha tsy manana fifaliana, ahoana moa ny ampaherezitsika ny hafa? Tsy maintsy tsika aloha ny aina zay vo afaka mizara. Ary zany le takina amin'ny kristianina tsirairay avy, ny fiangonana manana fanantenana mandrakariva, fa tsy hoe dia izay izao ve, dia tsy lasa tsony ve. Faly Paoly amin'ireto mponina tany Kôlôsia reto, ary misaotra an'Andriamanitra izy ny amin'izany satria tena narehetra tao amin'ny ny filazantsara. Rehefa mandaitra ao amintsika ny filazantsara ny mpanompon'Andriamanitra faly, ary ny fiangonana koa dia maninona mandroso mitombo. Zany ange ny teneniny ao ambany ao hoe mitombo, mandroso ny fiangonana satria mino an' Jesosy, satria manatanteraka ny asa fiantrana ho an'ny olona masina, satria manana fanantenana. Zany ny ry havana ny afatra ho antsika fiangonana. Inona kosa ny afatra ho an'ny mpitandrina? Ny afatra ho amin'ny mpitandrina eto dia ny toetra ny Paoly apôstôly sy ny toetra ny Epafra. Manahoana ny toetra ny Paoly, manahoana ny toetra ny Epafra? Dia hitantsika tsara ny toetra ny Paoly. Paoly moa rehefa manoratra dia mipetraka tsara ny azy, tsy maintsy miaraba izy, misaotra an'Andriamanitra izy, milaza ny afatra izy. Tena toetra ny Paoly tsara eto zany, tahafin'ny mpitondra fivavahana. Dia i Paoly mamangy, rehefa manoratra Paoly dia mamangy ny fiangonana tany Korito, mamangy ny fiangonana tany Roma, mamangy ny fiangonana Kôlôsia. Izy mihitsy ny maninona mamangy amin'ny alalan'inona zao eto? Taratasy zay soratany. Fa raha tena mpiarina zany dia tena mamangy amin'ny olona rehetra, ary tsy vita amin'ny mamangy fotsiny atao amin'ny Paoly, fa maninona izy? Mivavaka, mangataka ho an'ny mponina tany Kôlôsia. Ary ny mpitandrina koa zany eto dia maninona? Mangataka, mivavaka ho an'ny kristianina rehetra. Ary zany ange ny taon'ny mpitandriny, mety tsy hitanareo fa rehefa any an-tranony any izy mivavaka ho an'izy ny fiangonana.
zany le toetrany Paoly eto mirariso ho aminareo aneny fahasoavana ho aminareo aneny fiadanana teny firarintsoa ho an'izy ny fiangonana tenin' Jesosy rehefa miraba dia ahoana ozy Jesosy finaritra ho aminao aneny fiadanana ary zany lay toetra tsara taafina amin'ny toetra amin'ny Paoly ho an'ny mpitondra fivavahana. Inona ny toetra tsara ihany koa raisiny eto amin'ity mpanompon'Andriamanitra tenenin'ny Paoly eto ity fa nitory ny filazantsara tany Kolosia Epafra zany dia lazainy tsara hoe ity Epafradi dia mpanompo malala, mpanompo matoky, mpanompo manambara ny vaovao mahafaly. Ary tena zany tokoa ny takiana amin'ny mpitondra fivavahana, mpanompo malala. Bien-aimé ny androatany anazy amin'ny teny frantsay, mpanompo malala, tiana, mahafinaritra, tsara. Zany le mpanompo malala, akaiky, mpanompo matoky, fa tena manambara tokoa ny filazantsara madio, tena manatanteraka tokoa ny fampaherezana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny olona manontolo. Zay lay takiana amin'ny mpitondra fivavahana, toetra tsara zany. Ary hitantsika fa tanterahan'ny mpitandrina zany satria matoa roborobo ny fiangonana, malala ny soratra masina ny fiangonana dia ampianarin'ny mpitondra fivavahana ny amin'ny fampianarana marina, fampianarana madio araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eto zay dia mahatsiaro ny fanekena ataonay rehefa mivoaka mpitandrina dia manao fanekena eo anatrehan'Andriamanitra fa hanambara mazava tenin'Andriamanitra, ampahery ny olona rehetra, mahatanany tsy ambaratelo. Zany lay takiana ary tokony ho tanterahana tokoa izany. Minisomana teny izahay fa tahaka ny Paoly apôstôly koa ny mpitandrina eto an-toerana, tahaka ny Epafra ka manatanteraka izany asa masina zany ao anatin'ny toetra tsara izay nambara teo. Dia mpanompon'Andriamanitra rariso, mpanompon'Andriamanitra mivavaka ho an'ny kristianina, mpanompon'Andriamanitra mahalala, mpanompon'Andriamanitra matoky, ary tena sahy manambara ny filazantsarany Jesosy Kristy. Ilay Jesosy Kristy maty, nitsangana tamin'ny maty. Zay mantsy ny filazantsara amin'ny Paoly apôstôly ary ampianarina amintsika zany. Zay ny filazantsara. Ary Jesosy io filazantsara io izay mitondra famonjena, mitondra fanavaozana ho an'ny olona rehetra ny voary manontolo. Ary zany fanavaozana ataon'i Jesosy zany dia isan'andro fa ny fanontaniana mipetraka eto am-pamaranana amintsika tsirairay avy. Tena mandray ny fanavaozana hoentin'i Jesosy vetsika, tena manatanteraka ny sitrapony izay tiany tanterahantsika vetsika, satria tsika ilay efa nofidiny anatanteraka asa masina dia nitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ry fiangonana malala, ry mpitandrina malala, fotoana izao ahafahantsika manavao ny fanoloran-tenantsika, ampitomboy ny fiaonanao amin'Andriamanitra, ny famakina ny soratra masina, ary tena fiainana izany sitrapon'Andriamanitra zany. Tsy atao vakiana fotsiny fa tena iainana hita taratra eo amin'ny fiainana andavanandro, na amin'ny fihetsika zany, na amin'ny fiteny zany, indrindra ny asa
aty amin'ny fiangonana. Tengany ho fiangonana tahaka ny tany Kolosia, ho fiangonana matoky an'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra, manatanteraka ny asa fiantrana, miaina amin'ny fanantenana ary tena ho mpitandrina manatanteraka ny famangina, firarintso, ny fivavahana ary ny fanompoana dia ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Ho an'Andriamanitra irerian'ny ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Sotranao zay Andriamanitro, ray zanaka fanahy masina, ny amin'ny teninao mampafantatra anay, ny amin'ny toetra takinao ny fiangonana, ho fiangonana mahatoky ao aminao Jesosy Kristy, ho fiangonana tena miaina ny finoanan' Jesosy Kristy, ho fiangonana manatanteraka ny asa fiantrana eo amin'ny olona masina, ary ho fiangonana manana fanantenana. Tsy tanteraka izany raha tsy hainao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina mihitsy no ato anatinay, mitondra ny fiainanay, ary indrindra manitsy anay amin'ny tsy fahatanterahanay rehetra. Ampaherezo ary Tompo ny kristianina sy ny fiangonana eto sotro fitiavana, mba ho tahaky ny fiangonana tany Kolosia, ho fiangonana mety avaozinao Andriamanitra, hiala amin'ny toetra ratsy rehetra, ka natanteraka kosa ny sitraponao. Sotranao ihany koa fa mbola nampafantarinao anay ny toetra takinao amin'ny mpitondra fivavahana, ka anahaka amin'ny Paoly tokoa ny mpitondra fivavahana, anahaka ny Epafra tokoa ny mpitondra fivavahana, manatanteraka ny asanao, mamangy ny fiangonanao, rarisoa ny fiangonanao, mivavaka ho amin'ny kristianina rehetra, ary tena mpanompo malalanao Jesosy Kristy, mahatoky ary manambara ny vaovao mahafaly amin'ny olona rehetra. Ankehitriny ary izay dia mivavaka ho an'izany mpanomponao zany, mba omenao hery, tanjaka, fahasalamana entiny mamana ireto ondronao ireto. Omeny fanahy masina izy Tompo, ny amin'ny fanatanterahana ny adidy napetraka ao taminy. Ao tokoa ny andro mety mahafinaritra, ianao ny ara-dalana amin'ny mandrakarivaka ny azy fifaliana. Ao koa ny fotoana mety hiantrehana ady sarotra, raharaha manahirana. Ianao Jesosy Kristy ilay mpanolotsaina, mpanavitra, mpanafaka, mpamonjy no angatahanay momba izany mpanompo vavinao izany.
mivavaka ihany koa zay ho an'ny vadiny anampy azy amin'ny fanatanterahana izany asa masina izany, anome azy ny fahendrena ny fahatahorana anao Andriamanitra, ary indrindra koa Tompo ny fiombonana aminao. Mivavaka koa izay Tompo ho an'ny zanany, hitombo saina, hitombo vatana, hitombo fanahy, hitombo fahendrena, ary tena hijoro vavolombelona tokoa fa zanaka mpitandrina. Tenao no angatahanay omba azo romenakaviny amin'ny hoaviny rehetra, ka iantehitra aminao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izy, fa tsy amtehitra amin'ny fahalalany. Mivavaka ihany koa zay Tompo ho an'ny foloan'ny FJKM izay isotro ronono amin'ny taona 2024. Ianao Tompo no hanomana sahady izany jobily fisotrondronono izany. Ianao ihany koa nangatahanay momba izany mpanomponao izany amin'ny fitariana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Hiatrika ny fivorian'ny mpendraikitra foibe izy ireo amin'ity volana Oktobra ity, dia ny 9 ka hatramin'ny 13 Oktobra. Ampaherezo izy ireo Tompo ny amin'ny fiantrehana ny asa miandry ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ka mba ho tanteraka ho lavrary ny tetiandro 2024, ny tetibola ny FJKM 2024. Mivavaka ihany koa zay Tompo ho an'ireo sampanasa asa mbola tsy nahatanteraka ny zaikabeany. Tenao no omba ampahery ny tompon'andraikitra mikarakara ireny zaikabe entina natanterahana ny fanavaozana, indrindra ny fanitsiana ny fitsipika anatiny. Mivavaka izay Tompo ho an'ny olona rehetra maneran-tany, tsy miafina aminao ny zava-misy maneran-tany Tompo, tononona eto ny ady izay misy any Ukraine, ny ady izay misy any Palestina. Ianao Andriamanitra tompon'ny fandriam-pahalemana no angatahanay omba ny mpanomponao kampitsahatra izany ady izany. Tsy miafina aminao koa Tompo ny zava-misy aty Afrika, dia ny fisian'ny aretina nendra mahazo ny vahoakanao. Ianao Jesosy Kristy ilay mpanafaka no angatahanay anaisitra izany aretin' izany, ary mitrotro ambavaka izahay tsy ahatongavana izany aretin' izany aty Madagasikara. Mivavaka izay ho an'ny mpitondra mba hatanteraka ny tetikasa rehetra tokony hanasoavana ny vahoaka, ka ho vahoaka iaina ao anatin'ny fandriam-pahalemana, ho vahoaka iadana sy ho finaritra ity Malagasy ity. Da io ny mpitondra Tompo atahotra anao Andriamanitra, ary andeha araky ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Mivavaka ihany koa zay Tompo ho an'ireo mpanomponao izay tsy mba afaka namonjy zao fanompona masina zao no ny antony maro isan-karazany. Ao no ny antony fahasalamana, tenao no hanome fahasalamana tanteraka sy feno reny mpanomponao reny, hamangy azy ireo any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy. Ao koa ireo tsy mankaty am-piangonana no ny antony hakamona, fitadiavam-bola, tenao tomponao anitsy ireny mpanomponao reny ka tonga azy anao zava-dehibe ny fivavahana aty am-piangonana. Ndreto koa zay Tompo manana ny etaetanay, tianay aboraka eo anatrehanao ary angatahanay valindavaka avy aminao. Koa enoy Tompo ny vavaka mangina tanterahanay, ary aoka ny sitraponao irery ihany no ho tanteraka.
izany vavaka izany tompo dia farananay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe raha inay eo izay any an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety atany taky ny any an-danitra meo anay anio ny anina sazao anay ary mamela ny elikay taky namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Faly miaravatsika amin'ny ran'ny tompo ry havana ho fanombohana izao fifampitondrona izao dia asaina hampanajana ny mpitandrina miarosoa andreoany manana mivady mba handroso ety amin'ny loana. Toraka izany ihany koa ny birao ny fiangonana namana rehetra atsoina mba handroso ety androana ihany koa. Atsoina ihany koa ny filohan'ny sampana sampanasa miasa ary fikambanana sy ny voamira rehetra eto amin'ny fitandremana. Amin'ny anaran'i Jesosy fanikena mandrakizay no ataoko aminy. Isaia toko 120 andininy 19 tapany B. Izany andiny soratra masina izany ry havana no tononona amintsika sy arabana manokana ny mpitandrina miarosoa andreony manana mivady ombana ny kohonany sy ny fianakaviany no ny natratrarana izao alahady natokana hitondrana bavaka azy ireo izao. Misaotra ny tompo izahay fa tao anatin' ireo taona mahery nitandremanao teto dia tsapana tokoa ny fitiavanareo ny asan'Andriamanitra sy ity fitandremana isotro fitiavana ity. Tsy ny kely soroka ianao mpitandrina mampianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo fotoana ny fitazapana samihafa na eo amin'ny fiangonana izany na eo amin'ny sampanasa sy ny fikambanana samihafa. Tsy manotraina tokoa mantsy ianao fa tianao tsirairay hiambina ary ankamany sy tena iaina ny teny soatra masina isan'andro ka izany no nahatonganao anokana fotoana amin'ireny fampianarana ireny. Singanina amin'izany ny fanompo-pivavahana maraim-baovao isan'andro, ny fisintonana maro samihafa, ny sekoly fanaovam-pianatra. Ny tarihanao ny fiangonana koa ny fanavaozana ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana eto amin'ny fitandremana mba hifanaraka amin'ny fenitra iombonana eo anivony FJKM raha toka tsy tanisa afa-tsy ireo. Tena tsapany tokoa fa zava-dehibe aminareo ny taona ny tsirairay ao amin'ny tompo sy asa ho azy. Mahasarotony anao mpitandrina ny asa fanompona. Tianao ho tsapany tsirairay fa Andriamanitra masina ilay tompontsika ka tokony ny tsara sy nyizay farany betsaka indrindra no atokantsika ho azy fa tsy sanatria ny ambinambina. Ary dia maro tokoa ny risy lahatra ny amin'izany. Fiteninao matetika no hoe Andriamanitra no miasa ao anatintsika na ny fikasana na ny fanaovana. Anika na dia teo aza ny fahasahiranana isan-karazany dia ny baribary teny foana ny fahamarinana izany finoana lalipaka anananao izany ka dia ny sinda tsikelikely ireo zavatsarotra samihafa izay nandalovany fiangonana sy iaina ny fitandremana hatramin'izao. Lasa fianarana ho anay tokoa izany teny izany ka maro ireo vahoaka an'Andriamanitra manolotra ny tsara indrindra amin'izay ananany, manao zava-dehibe ny fanomezana ao an'Andriamanitra amin'ny finoana, mahafoy ny vola aman-karenany sy ny fotoany hiasana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany. Ho faranana ny teny mampahery
anareo mivady sy ny ankonanareo izay fiangonana amin'izao asa tsara nanarahany tompo anareo izao. Mivavaka ho anareo ary mametoky anareo koa fa vonona ny ary asa aminareo hatrany ny amin'ny fotoana mbola omen'ny tompo. Iara-iasa isika ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra eto tany ary rahatr'izay kosa dia iona any amin'ilay Jerosalema vaovao. Ho marika hita maso any amin'ny fiangonana ny fanohanana anareo dia atonotsay ny solom-panomezana vitan'ny fiangonana tao amin'ny fanatazan-drakitra anaty valopy na tsia ary manampizany ny avy amin'ny sampanasa ny asa sy ny fikambanana ary ny vaomera. Aoriny ny vavaka tarihany solon-tenan'ny fiangonana dia andretanana anareo ny bron fiangonana sy ny solon-tenan'ny sampanasa ny asa sy ny fikambanana ary ny vaomera. Iarahaba sy irariny soa indrindra izay avy amin'ny Jesosy tompontsika. Hoy ny soatra masina hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy hanao asa tsara. N'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ivavaka isika, aoka isika hitsangana ivavaka. Ry Tompo Andriamanitra eo, sitrakao hatramin'ny andro fiangonana voalohany nisy ny fandaminana samihafa, ampirindra tsara ny fiainan'ny fiangonanao. Kondreto izahay velom-pisaorana anao satria mbola afaka manantanteraka ny ampahany amin'ireny fandaminana ireny, dia ny fitoranam-bavaka sy ny fanohanana no mpanomponao araka ny hery ahafahan'ny fiangonana manantanteraka izany. Tsaroanay ny teny avy amin'ny soratra masina manao hoe ry rahalahy, mivavao anay mba handehanany teny tompo faingana ka hankalazaina toy ny eo aminareo. Izany ry tompo midika fa manana didy amin'ny filazantsara izay fiangonanao mba hampahomby tsara ny asa fitoriana tanterahany ka hampirindra tsara ny asa fanomponanao eto amin'izao fiangonana izao. Tompo, jereo amin'ny indrafonao ny mpitandrina sy ny ankohonany, ianao Jesosy Kristy ilay efa niantso sy nifidy ary nanendry azy ireo ho amin'izao fanompona izao no angatanay anafy hery sy tanjaka ary fahasalamana mandrakariva. Angatanay koa ny tolotsaina avy aminao fanahy masina ho azy ireo izay hery lehibe iankinanay kristianina ahatanterahanay ny asa fanomponanao. Manoloan'ireo fizahan-toetra sy fitsapana mety mandalo amin'ny fiainany eo anatrehan'ny ady samy hafatrehany. Mety aiza ianao hanohana azy mandrakariva hiaro amin'ny ratsy rehetra ary indrindra ho toa amin'izy ireo ilay teninao manao hoe arindro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Fa izay kristianina ihany koa dia ampianaro ahay hiara-iasa mandrakariva amin'ny mpanomponao izay nirahinao hitaiza ny fanahinay ka ho mpitrotro am-bavaka sy ho namana mahatoky ny fanohana mandrakariva izahay. Ary nirariana indrindra dia mba ho mpitondra fiangonana sy fiangonana mifampitantana hatrany an-danitra izahay. Maro ry tompo ny tianay entana eo anatrehanao, nefa mino izahay fa mahay manao mihoatra noho izay heverinay sy angatanay ianao. Koa dia tanterao araka ny haben'indra fonao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anandratanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Ka hipetraka tsiny.
eto ary mamonina ny teny avy amin'ny Salamo 5 andiny fahafito sy fahavalo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo inty aho tonga ao amin'ny olonam-boky no anoratana anao ny sitraponao Andriamanitro. Teny tsy tokony ho adinoana zany rehefa mijoro isika kristiana fa ny antom-pahakalavantsika dia ianao ny sitrapon'Andriamanitra. Na aiza isika nandeha ka tonga dia anao ny sitrapon'Andriamanitra no antom-pahakalavantsika. Mijoro eto izay efa mianaka ny mpitandrina, ny vady sy ny ankonany. Efa manatokantrano dia voatana ny adidy amin'ny fiangonana misy azy sy azo ialana, tsy misy azy fa mpianakaviana tsy azo ialana koa dia mampitondra ny fialan-tsiny. Anao ny sitraponao Andriamanitro. Voalohany tsaroana amin'izany ny soratra masina manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Koa eo aminao izao fotoana miavaka izao ahatsiarovany fiangonana anay mpanompon'Andriamanitra dia misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny aminy sy ny fiantsony. Misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny amin'ny fiangonana sy ny fiara-miasa. Misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny fahasoavana tsy hay mivava-tonona tsanonay manamarina ny teny Tompo manao hoe ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko tanterahana amin'ny fahalemena. Koa toa vita tsy natao ny asa rehetra na dia fantatsika aza fa nisy ny sarotra ary tao koa nefa ny mahafany sy ny mora. Dia misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny ray aman-dreny président synodaly izay nirany anambarany hafatra rososina miantefa amin'ny fiangonana sy mitodika amin'ny mpitandrina. Ny ombonany izany hafatra izany no hoe mahatoky. Ka na ny fiangonana dia ho mahatoky na ny mpitandrina sy ny angonany dia samy hatoky. Ny vadiny mpitandrina rasendrasina lala teo aloha izay zanaky sotro fitiavana, ny vadiny mpitandrina mba vadiny tafo teo aloha izay zanaky sotro fitiavana, tsy atoroantsika zany. Tena manan-karena mpitandrina izao fiangonan'Andriamanitra izao. Koa dia faly mpitandrina novangenao tamin'ity fotoana ity tsy zanaka intsony fa tena ray aman-dreny lehibe eo anivony sahany evitsykely. Dia voaray ny hafatra hitoetra ho mahatoky mandrakizay amin'izay efa niantsona ny fiangonana ary indrindra ny mpitandrina sy ny ankonany. Fa misaotra anareo barao ny fitandremana koa izay mitarika izao fiangonan'Andriamanitra izao miaraka amin'ny mpitandrina. Misaotra anareo mpihevitra raha amin'ny fiangonana ao ianareo loholona sy dekona, ao ianareo solotena avy amin'ny sampana. Misaotra anareo ny amin'ny fanaovana zava-dehibe ny fotoana toy izao ary indrindra ny fanomezan-tanana tsy akajanona ataonareo inona araka ny toriteny teo fa nivavaka asandratrareo. Misaotra ireo mpikambana misatsambana, misaotra antsika vahoakan'Andriamanitra manomboka amin'izandry olona indrindra ka hatramin'ny zoky olona indrindra tonga tamin'ity fotoana miavaka ity ary fantatra fa manandratra vavaka eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fotoana izay mahamety izany ho an'ny asan'Andriamanitra sahany ny mpitandrina. Ary misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanomezan-tanana avy aminareo araka ny fanorana teo ombany ny fanomezana avy amin'ny sampanasa asa fikambanana ary voahery. Ny maha-te-hitamasa izay natolotrareo dia fantatray fa nataonareo tamin'ny fitiavana sy ny faharesen-dahatra ary nataonareo mimetrika ny voninahitr'Andriamanitra ny miantso antsika ao amin'izao fanompoana izao. Mankasitraka Andriamanitra. Farany dia indramina koa izay efa notonono ny solotena ny fiangonana teo araka ny teny efa fantatsika ihany manao hoe asan'isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy anao asa tsara. Dia samy asa tsara isika satria nantsona Andriamanitra feno fahatsarana sady mpanao ny tsara. Ary sitrak'Andriamanitra koa ao Romana 12:2 ny andolantsika telo
araky ny teny manao hoe mangataka aminareo ary rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Izahay mianakavy dia manavao ny fanorantenanay ary rina indrindra koa ianareo mba hakatoy izany tenin'Andriamanitra izany, hanolotra ny tenanareo indray, hanao fanompoana vaovao homendrika ny voninahitr'Andriamanitra. Dia mankasitraka andriana mbola hivavaka isika. Jesosy misaotra no ny fotoana nahafahanay niombona tamin'ity asa vavolombelona ity ho fanamariana ny fifanomezan-tanana eo amin'ny fiangonana sy ny mpitandrina amin'ny asanao. Dia hitanao izay ary mino izahay fa raisinao tena hoanitra ankantsitrana eo alohan'ny seza fiandriananao izay vitanay tao amin'ny azakazaka teo amin'ny fanompoana ho anay tsirairay avy ary izay nataonay tamin'ity andro ity. Dia ny fanailao masina tompony hitoetra ho aminay ahafanay miaina ny teninao ary indrindra mampandroso ny filazantsananao. Dia tsarovy ireo tsy tonga teto ianao mahafantatry ny amin'izy ireny dia hamangy azy ianao amin'ny fahasoavana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. raiso ny tsodrano Andriamanitry ny fiadanana ny amasina nareo samy ho tanteraka kaokarovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay ny antsoanareo sady izy ihany no anefa izany. Amen. Petraka manao vaky mangina ny fiangonana. Man'Andriamanitra ireriany any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.